miarakantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo mivavaka zahay fa atao voamaika miaratsy ny toetra rà. Izy indray no lohatenin'ity video manaraka ity. Amin'ny ankapobeny dravana ny fiheveran'ny olona ny atao hoe fivavahana dia tena ohatran'ireny fanafody ireny, ka rehefa hohanina dia tsy maintsy misy vokatra eo amin'ilay olona, fa raha tsy izany dia ohatran'ny hoe tsy mandaitra ilay fivavahana. Ary be dia be ny olona mandefa afatra ato amin'ity pejy ity miresaka fomba firesaka ohatran'izany. Ao ny hoe manana olana na tokantrano dia arakaraka ny vavahana mafy na ny lorana izy teo anatrehan'Andriamanitra voamaika ny anankiray mampiditra divorce. Ny sasany indray aretina ohatra dia efa tena nariana daholo ny ody, dia arakaraka ny tena hoe na ny lorana tena ho an'Andriamanitra toa voamaika lasa misy complication be mihitsy ilay aretina. Dia tahaka izany koa ny sasany any amin'ny asa, efa tena nanolo tena mihitsy hoe hanao ny sitrapon'Andriamanitra andeha amin'ny fahamarinana, arakarak'izay voamaika tsy nandeha mihitsy ilay asa, voamaika ny korosofahana ilay varotra sy ilay zavatra izay natao. Ny sasany nanolo tena ho an'Andriamanitra, nanao ny asa fanompoana samihafa, nefa arakaraka ny lalorana tena no toa voamaika mitsitotongana ny fiainana, lasa idiran'ny trosa, miabetsaka ny olana sarobahana samihafa izay miseho amin'ny fiainana. Ary be dia be izany, arakaraka ny nanginanao tamin'ilay ady nataonao tamin'ilay olona samihafa, voamaika ilay olona tena ohatrany hoe manitsakitsaka sy tena manao zavatra, ohatrany hoe tsy miasa Andriamanitra. Izay ny dikany, ohatrany hoe tsy miasa ve Andriamanitra, sa tsy mivaly ve ilay vavaka, sa inona no anton'izany zavatra izany. Ary na ny zava-misy eo amin'ny firenentsika aza, tena misy dia misy tokoa ny olona maro mitondra am-bavaka ny amin'ny aretina coronavirus io fotsiny ohatra, fa toa arakaraka ny vavahana, ohatrany hoe tsisy vokany ve ilay vavaka fatao voamaika miakatra sy miamikorotana ny zava-misy rehetra. Izany no tena ampatsiaro antsika ny ten'Andriamanitra. Any amin'ny Exodosy 5 dia tena misy tantara mitovy amin'izany mihitsy, tantaran'ny zanak'Israely. Mosesy dia nirahan'Andriamanitra hoe ndana makany Egypta ianao, teneno Farao hanafaka andefa ny oloko hanompo ahy. Dia nirahany Mosesy dia lasa tany izy. Toy izy Andriamanitra hoe no fahagagahana sotrao hiaraka aminao, ombanao mandihany ianao. Dia lasa Mosesy niaraka tamin'ny Arona dia nakany amin'ny Farao zareo. Dia niteny tamin'ny Farao hoe Jehovah Andriamanitry ny Hebreo dia miteny hoe alefaso ny olona hanompo azy. Dia tonga dia arakaraka nainony Farao an'izay voamaika izy tezitra. Dia inona nataon'ny Farao? Voamaika nampitombony ny fampahoriana na njoana ny zanak'Israely. Ary tao anatin'izany indrindra dia voamaika nokapohana mihitsy aza ny mpifehy zanak'Israely, natao nangidy mihitsy ny fiainan'ny zanak'Israely, nefa tena fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ny andehanan'ny Mosesy ny teny tamin'ny Farao ny amin'ny hoe alefaso ny olona. Ao anatin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra indraindray voamaika lasa misy complication ny zavatra be dia be miseho. Inona ny dikan'ireny? Ary ny dikan'ireny dia izao mandrovotsia Satana ry havana, mandrovotsia Satana, izay ny dikan'ireny. Aza taitra isika, Andriamanitra dia mahita. Ny zanak'Israely izao hitantsika amin'ny tantara io eo amin'ny andininy faraparany ao dia tena niteny mihitsy ny mpifehy ny zanak'Israely izany izay avy nakany amin'ny Farao mbany angavy tany. Dia voamaika izy Farao hoe tsisy izany, fa koa na io tenin'Andriamanitra io raha manam-potoana ianao hoe no fotoana moa tsy afaka hivalaparana dia tsy afaka hamaky an'izany tsika, fa tena osy izy ilay Hebreo namandry zareo izany tena nanometsiny ny Mosesy sy Arona mihitsy hoe Jehovah hijery sy hitsara anareo, satria efa nataonareo mangidy hoditra eo anatrehan'ny Farao sy eo anatrehan'ny mpanompony izahay, ka nasianareo sabatra eo an-tanany hamonoany anay. Izany hoe tena nahazo tsiny mihitsy Mosesy, nahazo tsiny tamin'ireo le Hebreo namany, tamin'ireo le Jiosy namany amin'ny hoe tena nitady loza ho anay nareo, nampidi-doza ho anay mihitsy ianareo amin'izao zavatra izay ataonareo izao, fa tena voamaika izay potika mihitsy ny fiainanay amin'izao zavatra izay tanterahanareo izao. Zavatra tokony atao ry havana dia tsotra ohatran'io nataon'ny Mosesy io. Lasa Mosesy nandeha nivavaka, 12. Ary Mosesy niverina avy tany amin'ny Jehovah ka nanao hoe tompo, nahoana nahatonga loza tamin'ity fireneny ity ianao, nahoana re no naniraka ianao, fa hatr'izay nankanesako teo amin'ny Farao mba hiteny amin'ny anaranao izay dia nahatonga loza tamin'ity fireneny ity izy nefa tsy namonjy ny olona akory ianao. Izany hoe na dia Mosesy dia tafalatsaka tamin'izany fomba fisainana izany amin'ny hoe Andriamanitra aiza ny famonjenao, fa tao nahoana fa arakaraka ny toanompoana sy hiderana sy hirosoana be dia be kokoa amin'ny fanarahana anao, toa voamaika mihasarotra ny toetra rà Andriamanitra. Mivavaha
enteo amin'ny tompo la complication asehoy aminy zany fa ho hitanao tsara ravana fa fantatr'andriamanitra ny ataony. Andriamanitra nety jambe, andriamanitra nety tsy hoe tsy mahita na tsy maheno hoe hitan'andriamanitra daholo. Ary zany mihitsy natonga ny Dafy iralaira hoe ireo vavaka natao, ny fitarainana zay efa natao reny avokoa zany, reny avokoa zany. Hitano izy ny adinao, fantany ny manjoanao, raha mbola izy ny Andriamanitra aza matahotra, aza miala mirosoa mandrakariva. Ny sasany manko rehefa tonga ny aretina ohatran'io ka vao mainka miasarotra andraraha dia manomboka eo amin'izay mandikitanareo zany. Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany fa andao akariva fa mila mankariva fa io ve dia jerevapotsiny eo fa jerefa misarotra le izy vavaka zany atao foana zany manomboka mitonga amin'izay le hevitra samy hafa, hevitra zay manakivy ianao, manala ny finoanao sy ny fatokinao n'Andriamanitra. Fa za andro any tehiteny amintsika na inona midona, na inona mitranga, na ahoana fisehoany, na ahoana fomba hisehoany zany zavatra zany ka mety mahasarotra ny toetra raha zay atrehanao matoky ny tompo, matoky ilay Jehovah Jireh izay Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra. Fa raha mitoky aminy ianao tsy avelany angozogozo mandrakizay ny marina. Izay rehetra tena matoky an'i Jehovah ry havana dia tsy horon-java-tsoa akory, ahita famonjena izay tena miankina amin'Andriamanitra, mandrovy-tsia Satana ary tena mandrovy-tsia mandrakariva izy. Saingy izao ianao aza mikorapaka raha mbola ao anatin'ny sambikelinao Jesosy Kristy dia izao teny ray monja ihany dia hitsahatra io ary tsy fahafatesana no anton'izao fa nanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa finoana izany teny izany ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Voalaza fantatry ny tompo avokoa zay mety asoa. Hitan'ireo adinao, ny masony mijery anao, raha mbola izy no Andriamanitra aza matahotra. Hitan'ireo adinao, ny masony mijery anao, raha mbola izy no Andriamanitra aza matahotra. Panantenainy jereo fa tsy maintsy efainy rehefa nilaziziny amonjy aokatoky. Tsarovy fa ilay pary tsy manadino tsy manary raha mbola velonako izy azambakivy. Hitan'ireo adinao, ny masony mijery anao, raha mbola izy no Andriamanitra aza matahotra. Hitan'ireo adinao, ny
ramola izy no andriamanitra aza mata